Nanaitran maro raha vantany voanandre fa voasambotra tamin'iny andron'io omaly iny i Moussa Swahili izay nosamborina mba ho anaovana fanadiadiana. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fisamborana any Moussa Swahili no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Anjiamangirina Antsui omby misa sivy izay nangalarin'ny dahalo tapaverin'ny zandary amin'ny tompony avokoa. Nidina nanaradia avy hatrany ireo zandary avy ao amin'ny zanatobim-paharitry Anjiamangirina raha nahazo filazam-baovao fa lasan'ny olona ny omby izay miisa sivy tao Analamanga. Dahalo miisa roa no tazana niaraka tamin'ireo omby ireo ka nandositra avy hatrany raha vantany vao nahitany zandary ary tavela teo ireo omby izay avy nangalarin'izy ireo. Taorian'ny fanamariana izay natao dia naverina amin'ny tompony ireto omby ireto mitohy kosa ny fandraisana fepetra amin'ny fampandriam-pahalemana mba ahafahany tantsaha vahoaka ifotony izay miatrika ny fetim-pilaminana hoy ny komandiny zanatobim-paritry Anjiamangirina taorian'izay ezaka nataon'izy ireo amin'ny fanatratrarana an'ireo omby halatra any amin'iny Anjiamangirina sy ny manodidina iny. Iny toeran'iny raha teo mofo dia malaza amin'izay resaka halatr'omby izay ary tsy voandroany hinonan'izay fa efa hatramin'ny ela dia efa malaza foana iny manodidina iny amin'ny resaka asan-dahalo sy ny halatr'omby izay. Tanorany Bealanana izay niarana namboatra lalana indray. Lalan-dratsy miditra ny tanànan'ny Bealanana Faritra Sofia niarany entana nanao tana maro mba ho fanamboarana ny lalana ny tanora izay notarihin'ny filohan'ny plateforme des jeunes Bealanana ary nasiana vato mba ahafahan'ny fiara miditra ao an-tanàna. Fanirinana ny anay mba hahavitany lalana mba tsy hitokamonina mandritra ny fahavaratra ka mba jereo ankaiky tompoko ny tanànanay fasahirana ny vahoaka ho hiatrany ny filohan'ny fikambanana nanaitra ny fitondram-panjakana tao anatin'izao fanamboaran-dalana izay nataon'izy ireo izao hatrany. Any Bealanana hatrany maire Doni izay ben'ny tanànan'ny Bealanana nivoaka ny fonja ary niaona tamin'ny ben'ny tanànan'ny Antsui ho fanamafisa mpiara-miasa ny samby commune ambony vohitra ao amin'ny faritra Sofia ny ben'ny tanànana Doni Morainjara izay voafita tao Bealanana sy ramatoa Vanessa Justisia ary nomenjanahary na Vanessa Saravintana izay voafity tao Antsui tao. Andrasan'ny nivoaka ao Bealanana ny fotoana izay andraisan'ny fahefana amin'ny mahaben'ny tanàna voafidy azy tamin'ny latsabato izay azo ny tao Bealanana tao. Arantsika eto no mety hotohiny ity raharaha izay fivoahany ben'ny tanàna ny Bealanana fonja ity amin'izao ankehitriny izao. Ampasinampo distrika ny Fanadina efa horovolana no tsy hita nandalo birao mihitsy ny ben'ny tanàna amin'ny toeran'io. Mikatso ny raharaham-panjakana ny katona efa horoa volana ny birao ny commune Ampasinampo distrika ny Fanadina. Marina fa ben'ny tanàna voafity tamin'ny antoko politika Irmara sady TGV Hiringirina Andriamatoa Andriamsata Razafindrakoto izay voalaza fa tena nanjakazaka sy nanambatra fahefana mihitsiny araky ny fampitambavao voaray avy any an-toerana trany. Miantso ny manam-pahefana tompona andraikitra isan'ambaratonga ny vahoaka iny fotony mba hitondra ny vahaolana manoloana an'izay tsy fahitana ny ben'ny tanàna izy ireo izay. Mampikony indray tsy voasambany fa efa zaro fomba mahazatra any Andriamatoa Sefsisco ny midaroka olona sy ny manapatra fahefana tahaka ny nataon'izao. Talentsekoly ao amin'ny CG Ampasimatera mampikony ity ramatoa izay maratry mandeha amin'ny tareny izay nodaroan'ny Sefsisco ity. Ny fananganana fefy izay tsy nankasitrahany Andriamatoa Sefsisco no niteraka disadisa ka nefara tamin'izao daroka izao. Gina tsy misy saha miteny sy mandray andraikitra ireo tompona andraikitra ara-panjakana iny fotony noho ny fiarovana ataon'ny sombam-bahoaka ity lehilahy izay ratsy fomba tia manao herisetra amina vehivavy ity. Hatramin'ny oviana nefa hiaretana izany tsindry izay iainan'ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny fanabeazan'ny pirenena ao mampikony izany. Sa hiandry hisy aina afoy vao manao tsy paipaika hamangina ireo tompona andraikitra. Fotoanan'ny fanavaozana izao ka tokony sarotiny ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta amin'ny fampiarana ny lalàna raha tsahana laza amin'ny toerana mahasifisiko azy ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena dia tokony ho sahy hampiatra ny lalàna ny
ny ministère de la justice de Madagascar ho iatran'olom-pirenena raha naneho ny heviny mahakasika an'ity raharaha izay nataony CFC SCO tany mampikony ity. Tsy ny andrela taorian'izay moa dia fantatra fa voasambotra ity CFC SCO ity ary tsy maintsy hizaka an'izay sazy izay sahazady zay tao anatin'izay herisetra nina natao tamin'olona izay. Raharaha von'olona atao atsimony gara Ansui 5 taona an-tranomaizina sazy mihatra azony farakely. Vita tamin'ny andro ny 12 Desambra 2024 ny fitsarana ary namoaka didy 5 taona an-tranomaizina sazy mihatra ho an'ny fara ilay tovolahy kely 12 taona izay nangalatra vola tapitrisany maro tao ambalapamba Antsui izay namoizana any tompoko vavy Lala na Imamany Samien ny volana Martsa 2024 lasa teo iny. Afaka madiodio kosa ilay mpamily taxi ville sy ilay tovovavy kely izay nanafenana ny vola ka namerina izany tamin'ny tompony araky ny efa voalaza ombinimbiny hatrany. Taorian'izay fivoahany didy zay moa dia tsy nangasitraka an'izay ny fianakaviana satria no ampangahinizy ireo fa tsy rariny loatra ary no ampangahinizy ireo fa kely loatra izany sazy 5 taona an-tranomaizina izany izay nomena an'ilay navandoza nefa ain'olona no nafoy eo fa tsy sanatria akory ainany biby ka tena manahy mafy izy ireo ny mety ny sy ny endrikendrika kolokolo sy ny maro hafa tao anatin'izao raharaha fitsarana izao hatrany. Musa Swahili indray tamin'ny andro 1 Desambra 2024 tao 67 hektara no voalaza fa naka any Musa Swahili ilay tovolahy avarapatana tamin'ny fitondrana Rajoelina teo iny. Tsy mbola fantatra mazava ny tena antony fisamborana azy, nilaza ny vadiny fanosavaina ny tranon'izy ireo ary natao fanadihadina ao amin'ny BC Anosy izy taorian'izay fisamborana azy izay. Araky ny angom-baovao sy ny tohiny izay fanadihadina izay natao izay hatrany moa dia fantatra fa endrika fanakorotanana no tena antony nisamborana an'ity Musa Swahili ity ary izay no antony nitondrasana azy mba hanaovana fanadihadina izay. Mazava araky izany fa tena tsy andefitra amin'ireo rehetra izay minia mitady hirika rehetra mba hanakorontana izany ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao satria mampangahinizy ireo fa no tohinana ny filaminam-bahoaka izany rehetra izany mba tsy hatomombana ilay fanovana rafitra izay tena tiana ho apetraka amin'izao ankehitriny izao ka nizaniza no minia namikasa hanao an'izay dia tsy maintsy ho raikitra indray zany ny fisamborana an'ireo rehetra izay manao an'izany teti-dratsy izany. Izay no masaka azona arozy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa eto sanandro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.